amin'ny roa ora sasany. Tamin'ny henan'io dia efa nanao filazana teto aho mahakasika ny fiantsoana na ho antsika izay manan-talenta ho amin'ny fitendrena sy ny fikirakirana ny sary sy ny feo dia ho antsika fiangonana moa zany, ho antsika zanaky ny fiangonana izay manana talenta amin'izay hoe fitendrena izay, mitendry orga moa zany misy hatreto dia ny violon dia ny mitsoka sax, reo zany aloha zany no antsoina ao anatin'izay. Raha manan-talenta ao amin'izany ianao dia antsoina mba hanampy hanatevina ireo zanantsika ireo satria dia efa maro ny fotoana izay tanterahany eto amin'ny fiangonana kanefa indraindray dia misy ny tsy fahafahana noho ny asa aman-draharaha izay tanterahana, dia izany no antony hanatevenana sy hanampiana an'ireo mpitendry sy mpikirakira ny sary sy ny feo ireo. Tsy olona vao mianatra akory zany no antsoina fa olona efa mba mahay mahafehy tsara an'izay resaka satria haim-panahy le izy hitantsika tsara ny hoe manahoana ny haim-panahy satria izany hoe fitendrena sy ny fikirakirana ireo sary sy ny feo ireo tena anisan'ny hoe mpitandrina faharoa no toerana misy an'ireo, ka dia tsy hoe fianarana le izy fa tena hoe olona efa mba mahafehy amin'izay fitendrena sy ny fikirakirana zay zany no antsoina ao anatin'izany fananana ny talenta sy ny fahasoavana izay. Zay no mahakasika an'io fiantsoana resaka atao hoe teknisiana. Filazana fanamasinam-panambadiana, ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Andriamatoa sy Ramatoa isany Rasolohery Thomson Julien sy Rarson Marie Estera Mivady, Andriambalolona Aja Rasoamaharo Kristiana Mivady, dia falamalasa anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rasolohery Andriamihaja sy Andriambalolona folo ny volana Jolay vavy zao amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny ekara Masinda Françoise d'Assise Andravoahangy. Zay zany no fetina ny raharaha zay ambara amintsika ka dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mandroso mankeo amin'ny fideranan'Andriamanitra tsika rehefa malala amin'ny alalan'ny salamo fa efapolo mandomboka amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy valofolo. Hifarimbonatsika ny famakinan'izany salamo zany ka ny andininy fahadimy dia vakin'ny mpitarika, andininy fahenina sy fahafito vakitsika, ny andininy fahavalo dia vakin'ny mpitarika, ny andininy fahasivy sy fahafolo iarahantsika rehetra mamaky. Dia tsika hitsangana iteran'ny tompo amin'ny alalan'izany salamo fideran'izany. Isaka ny mamaky andininy indray zany ny mpitarika dia andininy roa ny vakin'ny fiangonana dia takizay hatrany iombonantsika ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany ho fideranan'Andriamanitra manao hoe: no hamaroinao ny fagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay, Jehovah Andriamanitro, tsy misy azo ampitahina aminao. Raha tiako hambara sy holazainy ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Ny anao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako, ary ny lalanao no ato anatiko. Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho, indro ny molotro tsy manakomboko. Jehova, ianao no mahalala, ny fahamarinanao tsy manafengiko tato am-poko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako, tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Amen. Mazotoerana tompoko tonga amin'ny fotoana isarana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Ny sampana sekoly alahady dia faly manolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Andeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra.
hivavaka isika. Fa namasino misaotra anao zahay fa mampianatra anay indray ianao, mampatsiaro anay ny teny rehetra efa nianaranay. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mipetraka isika. Ny tenin'ny soratra masina dia ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 10:20. Korinthiana voalohany toko 10:20 amin'ny